Manolotra ny arahaba tompoko mahazo vahana ny zone de convergence intertropicale na ny ZCIT ato amin'ny faritra masina misy antsika. Vokatra izay indrindra dia ny tsiko ny talio no maritra ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny. Ao anatin'izay ZCIT izay ihany koa dia misy tangoron-drahona raha masakaiky ny voalohany dia ity hitantsika amin'ny sary ity ato amin'ny faritra avaratra ny lakan-dranon'ny Mozambika, ary ny faharoa kosa dia ity ato amin'ny ranomasimbe indiana ity. Raha ny tangoron-drahona ao amin'ny ranomasimbe indiana dia izotra nalavitra Madagasikara izy ary amantana any amin'ny nosy rahavavy La Réunion sy Maurice. Ny tena mahasarika ny saintsika araka izany dia ny fisian'ity tangoron-drahona ato amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika ity. Amin'ny ankapobeny aloha dia ambany ny herijika na antonony ny mety hovadiany ho rivo-doza. Araka ny efa mahazatra antsika moa ny tangoron-drahona ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika dia mety ho vetivety kokoa ny mety hivadiany ho rivo-doza izay. Na izany na tsy izany aza, na hivadika rivo-doza io na tsy hivadika rivo-doza io, ny azo antoka dia amin'ny rotsakorana betsaka sy anakorotana ny toetry ny andro ankapobeny any amin'ny faritra avaratra andrefana sy ny faritra avaratry ny nosy ny fisian'izy io. Vokatra izay indrindra dia misy ny fampitandremana mahakasika ny mety ho fabetsahan'ny rotsakorana, fampitandremana amin'ny loko mena satria mety hahatratra eo amin'ny 20 hatramin'ny 100 milimetatra ny tahan'ny rotsakorana Manakery ho amin'ny anio any amin'ny distriktany Nosy-Be, Ambanja, Analalava, Mahajanga voalohany sy faharoa ary Mitsinjo. Fampitandremana amin'ny loko mavo Manakery ho amin'ny Rampitso any amin'ny distriktany Besalampy, Soalala, Marovoay, Ambatoboeny, Mihitatra hatrany Mampikony, Borziny, Antsohy ary Bealanana. Fampitandremana amin'ny loko maitso kosa Manakery manomboka amin'ny Alakamisy ho avy izao ho an'ny distriktany Maintirano, Morafenibe, Ambatomainty, no fahatry Betsiboka, Mipaka hatrany amin'ny distriktany Mandritsara sy Befandriana Avaratra. Entanina zany ny mponina amin'ireo toerana ireo mba hiomana amin'izay mety ho fabetsahan'ny rotsakorana izay. Entanina foana ihany koa anaraka tsakany sadavany ny toromarika amin'ny mena manam-pahefan'ny fotony isoroana ny loza amin'ny édition. Vinany toetry ny andro ho amin'ny Rampitso Maraina raha jerena amin'ny Antsepriany dia azo orana ny voamaraina any amin'ny fahatry Sava, Ambatsoa, Sofia, Boeny, Besalampy ary manodidina Nosy-Be sy Ambanja. Andrahona mety izy sisan'orana tandrifon-drahona ny voamaraina be fa isava miandalana ihany zay rehefa misandratr'andro any Maintirano sy ny fahatry Menabe. Ny fahatra hafa moa dia andrahona na andrahona mitsitokotoko, mety andrahona vitsy mihitsy moa zay any amin'ny faritra atsimo andrefana sy ny faritra atsimony Madagasikara. Raha ny tolakandro kosa indray dia saika ho maina aloha ny any amin'iny faritra atsimony Nosy iny, torak'izay ihany koa morontsiraka atsimo Atsinanana sy morontsiraka afovoany Atsinanana. Mety ho maina ihany koa ny any Alaotra Mangoro, Analamanga, Itasy ary ny Ilana Atsinanana ny fahatry Bongolava. Ny faritra hafa moa dia saika hiaina ao anatin'ny oram-pahavaratra avokoa. Araka ny efa natsidika teny am-piandohana dia mety ho betsaka kokoa ny rotsakorana any amin'ny faritra avaratra sy avaratra andrefany Madagasikara iny. Raha mahakasika ny maripana indray manodidina eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré zao any afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré morontsiraka Atsinanana, 20 hatramin'ny 30 degré ho an'ny andrefana, mety ananika hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny fahatry Sava. Vinany toetry ny andro amin'ny Alakamisy kosa indray ary dia mbola mijanona ho maina hatrany aloha ny any amin'ny morontsiraka Ivatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Anosy, Androy ary manodidina ny Ampany. Ny faritra hafa moa dia anorana tandrifon-drahona mety rahankodroka indraindray tombanana ho betsaka hatrany ny rotsakorana any amin'ny faritra avaratra sy avaratra andrefana ary iverina miandalana ihany koa ny orana tandrifon-drahona mety rahankotroka ho an'ny faritra sasany eto amin'ny afovoantany. Raha mahakasika ny maripana indray tsy dia misy fiovana misongadina fa saika eo amin'ny 20 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré morontsiraka Atsinanana ary 20 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny Ilany andrefana. Ananika eo amin'ny 30 degré eo foana amin'ny maripana ambony indrindra any amin'ny fahatry Sava. Vinany toetry ny andro ny zomary no amaranantsika
tsika sahady araka ny tombatombana moa dia efa manakorotana any amin'ny fatra varatra sy avaratra rehefa Madagasikara iny ilay tangoron-drahona ao amin'ny lakan-dran'ny Mozambika. Vokatra izay indrindra miomana amin'ny fahabetsahany-rotsakorana hatrany any amin'iny fatra iny. Mety hitatra hatraty amin'ny voatany sy ny morontsiraka vony Atsinana Nosy moa izay rotsakorana betsaka izay. Entanina zany rehetra mba anaraka akaiky ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro. Entanina foana ihany koa moa anaraka ny toromarika omena manam-pahefana eny fotony. Omaina hatrany kosa ny aty amin'ny morontsiraka Ivatovava, Fitovinany, morontsiraka Nosy sy Androy. Ny fatra hafa dia saika azorana tandrifin-drahona fa tokotoky ihany izay amin'ny ankapobeny. Raha mahakasika ny maripana indray dia eo amin'ny 17 hatramin'ny 20 degré zao ho an'ny fatra anatiny, 20 hatramin'ny 12 degré morontsiraka Atsinanana ary 20 hatramin'ny 13 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra dia 13 degré ny maripana-bondre any amin'ny fatry Sava. Dia izay indray ny vinany toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy. Mamy fotoananao ho manaraka indray. Veloma tompoko.